eo amin'izay pejin'ny toekarena izay hatrany dia eo am-pijerena ireo tetikasa eo amin'ny sehatry ny Asa Vaventy izay tokony hotanterahiny Japon raha ny nambaran'ny lehiben'ny masoivohon'i Japon miasa sy monina eto Madagasikara taoriana ny fitsidihana nataon'ny teny amin'ny minisitry ny Asa Vaventy sy ny Fotodrafitrasa omaly hariva. Efa betsaka ireo tetikasa momba ny Fotodrafitrasa niarahana tamin'ny Japonais raha nambaran'ny lehiben'ny masoivohon'i Japon miasa sy monina eto Madagasikara nandritry ny fitsidihana ara-pomba fanajana ny minisitry ny Asa Vaventy sy ny Fotodrafitrasa vaovao. Nambara no omaly hariva fa am-pijerena izy ireo mijery ireo tetikasa tokony hotanterahina eo amin'izay sehatra izay. Dans le domaine des travaux publics, nous avons déjà travaillé à travers beaucoup de projets. Et l'un des plus emblématiques, c'est peut-être c'est le boulevard Tokyo. Ny ministra Ulrika Andriatina dia nilaza fa izy ny manampaizana japonais eo amin'ny sehatry ny Fotodrafitrasa ho avy eto amintsika amin'ny herinandro ambony. Amin'ny herinandro ambony expert japonais anankiroa mikasika ny lalana, indrindra mikasika ny pont ho tonga eto hanampy miaraka amin'ny ministera amin'izay hoe ahoana ny atao satria rehefa vita ny port dia ahoana no hanamafisana reny tekezana reny sy ny lalana hitondra ny entana mankaty atamina. Zay zany no anisany hoe zava-dehibe ny fampiresahana teo. Misy ihany koa ny projet amin'ireny RN reny zany misy requête moa zany no alifany amin'ny ambassadeur ahafany mamaly amin'ny fangatahana avy aty amin'ny gouvernement Madagasikara. Anisany voaresaka manokana ny fanamorana ny resaka procédure eo amin'ny fanatanterahana tetikasa lehibe toy ny fanitarana ny seranatsambo ny Tomasina ka izany rehetra izany dia ilaina fiara-miasa akaiky eo amin'ny firenena roa tonta.